Izay ny amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fetin'ny filolonda malagasy fa ivadika pejim-baovao afatanteraka isika. Ankalaza ny fetin'ny taranaka ny EMTM kanana fiorenana Amboda Akadramamy ny alahady voalohan'ny volana Jolay ho avy izao. Miantso ireo mpivavaka sy ireo zanak'ampelezana rehetra ny ray aman-dreny mpitandrina mba hanatrika izany fotoan-dehibe izany. Tonga eto zay dia mitandrina ny velotsantsy lavoery ao amin'ny MTM kanana fiorenana Amboda Akadramamy sy ny Florian Diakona miantso ny taranaka rehetra sy ny zanak'ampelezana mba ho tonga amin'ny fetin'ny taranaka amin'ny alahady 2 Jolay 2024 amin'ny 7 ramaraina. Misy ny fandraisana fanasan'ny tompo ary zava-dehibe ny fahatongavantsika amin'izany isorana ny efa vita tamin'ny ezaka rehetra fa misy ny ezaka mbola hotohizana ka dia miantso antsika araka ny teny ao amin'ny Deutéronome toko 7:20 manao hoe fa tsarovy Jehovandriamanitra ao satria izy no manome anao hery avoerenina mba ahoro ny fanekeny izay nianianany tamin'ny razanao tahaka izao anio izao. Dia manaraka izany moa ny ezaka tamin'ny herintaona zany dia efa vita soa tsara fa ny ezaka manaraka zao kosa dia fanotarana ny eo ambanin'ny trano vadim-piangonana atao trano fisainana atao fivorian'ny sampana rehetra ary indrindrindrindra rehefa fotoan-dehibe tahaka izao dia ao no mivavakantsika satria indraindray fiangonana tsiompy ary tena zavatra angatahanay dia ny fahatongavantsika maro satria tena zava-dehibe dia ny fiarahantsika mivavaka satria mbola ezaka lehibe zany fanotarana zany ka dia manatena antsika rehetra zanak'ampelezana mba samy tonga amin'io alahady 1er Jolay 2024 ka dia makasitraka indrindra fa dia ny tompo hamaly fitehantsika tsirairay avy.